Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Masika angatra. Tantara nosoratan'ny Ratsaonandry Jean Flavien. Ireto avy no anome aina ny tantara. Diana Tately sy Mbolavity niaraka tamin'ny Nalijao. Masika angatra. Nandray feo sy nindrindra ny lafiny teknika Fanampy Nanadonbosy Rotsy Fiavana. Inary ny olana eto amin'ity tanàna misy anay ity e. Sy jerena ray midiridiry ohatran'ny anaikitra daholo. Ny sasany mandositra ohatran'ny matahotra inona izany. Tena tsy azoko ka. Kay maharary asa kiboko izany. Mba toerana ve ny sasa sa tadotonga sady ohatra misy olona mandinika io anaty kirihatra io. Le vehivavy vitako teny an-dalana io. Ie, tena izy mihitsy io fa tsy diso ny fijeriko ka tadidiko tsara ny pikapikana tsy nanao an'ilay satroka tsony azy izy. Dia manomboka indray koa ilay rivotra mifofofo tampoka ary lasa izy teo. Tena tsy hita izay nanjavona ny marina. Aleo afainganana an'ity fa tsy mazavazava izao ka. Sokasoka ny varavarana no tsady ve sitraka sa ohatrany tsy mino an'izany aka didoan'iny ve dia ody eo raha tsy hafanenina mandra-pahariva any. Tena tsisy olona ato nefa dia tsaroko tsara mihitsy hoe nidiko lakile ny varavarana talohan'ny lelako teto. Tena misy olona izany mandehandeha ao ambadika ao izany dia fa maninona koa nivoraka be tampoka teo lohako hoe mitsangam-bolo daholo hatramin'ny tanako. Tsisy nizanizakory ato nefa dia henoko tsara izao mihitsy ny tongony namindra eraky ny trano teo. Andriamanitra le satroka le vehivavy io tsara petrapetraka eo ambony ondana io. Le olona henoko teo fa izany nametraka an'io teo. Izany fa varavarana aleo mitsaitsaika dia marangaranona moramora izay fiovoany. Ohatry finina koa tia mahazo anao mitsaitsaika ohatra ny isan'ny bolavo. Sitraka. Za ty fa neverinao fa ho iza indray ary. Sitraka nanaraka antsika aty le vehivavy vitako teny an-dalana iny miodiody ato amin'ity trano. So mba misiriziry tsy mety hivoaka ao an-tsainao fotsiny kosa ary izany olona izany. Milaza ho verisaina izany ianao. Avy ary jereo kely ity zavatra eto nevitra fandriana ity. Zavatra iny azaho fotsiny dia vita. Rehefa ny masonao no ary lasa iza. Inona ny lasa iza? Na en'olona nandehandeha tato avy ao tonga teo. Rehefa niditra tato amin'ity efitra ity avy eo dia nisatroko ilay vehivavy teny an-dalana iny hitako mipetraka teo ambony ondako teo. Ka izay nge nilasako aminao hoe zao mba zavatra tsy tena misy azy izany hitanao izany. Izany hoe lasa dala ve izany? Izay no tianao lazaina? Tsy ny tena izany kosa aloha. Fa inona fotsiny ary? Reraky ny ditongotra sy ny torimaso tsy ampy ohatra ianao. Satria henoko angenao mivadibadika fotsiny amin'ny alina ireny. Henonao fa tsy nezahanao ny fantarina ny antony. Onja. Heno ahy tsy maninona fa aza manahy ianao. Ary nanao ahoana ny feona tamin'ilay olona androany? Aleo motsorotra ihany so maika ampitombo ny ororo-mahazo azy io. Za raha za tsy nisy tsaroany ny amin'ny nofo ratsiny iny. Manontany anao ange. Ahoay variana be. Ahoana moa izy ianao teo?
sakirina katy e. Ilay ratovina andrisika ny edina ty tsy hita popoka hatramin'izao. Nefa dia natavy resaka ery hoe amidy mora amin'ny kapoaka mihitsy ny volamena ty. Avy roa eny mividy eny andrenivohitra mihitsy raha ny filasana. Ny atsasa-bola moa iny efa noresin'ny tany Antananarivo iny. Satria hoe tsy tsara mitondratondra vola be amin'ny lalana nandehanana iny. Tsy afaka mivery may iny izay. Na saran-dalana iverenana raha teo aza moa tsy misy koa. Ny vola antrosana moa very momoka nasan-dratovy. Ny sasakely nefa ty efa ho avy ihany. Kay! Fa ina loatra dia tsy tsaroako intsony ny sigarany foako raha tsy efa nandory ny tanako. Ary iza koa iny olona nitsoritra iny. Olona nandinika tetsy ambany mihitsy lafaranga mihitsy. Dia amin'izao irery izao mihitsy ve? Tiens ilay ramatoa be mpilalao saky ity. Manahoana bebe a? Manahoana ianao anaka? Mba tamana ihany ve zato ianareo amin'ilay trano vaovao? Angamo hita fa atao izay atamany. Noatrika alakeliko. Sarotratra foana matry ny manavaoko no fa mihazatra eo ihany rehefa mandeha ny fotoany. Izay indrindra mantsiko. Ny fiarahamonina ve moa tsy misy olana? Samba fantatrao mantsy. Nefa tsy tokony fantatrao tokoa ve moa izany e? Azoko hatraina hoe tsy nitovy amin'ny any andrenivohitra aloha ny olona tika. Tena izay mihitsy ka. Mbola tsy zatra nakory zareo ny tena marina fa aza dia gaga amin'ny fietriny re tsy zatra mahita vahiny eto moa izany izay ny tena marina ko no everiny fa tsy tsikaritra angambany maso mijery ny kiboko foana io. Marina daholo izany voalazanao izany tompoko. Azoko antoka fa ho alamin'ny fotoana iny ihany ny zavatra rehetra. Fa mijery ny kibonao aho dia tsaroako hoe efa hatombotra tokoa moa izany ny fotoana andehanako ko. Andehananao makaiza moa izany fa tsy azoko. Dia ina koa ny fandraisan'izany amin'ny kibo? Tena reraka tokoa angamba ianao tamin'ity resaka voalohany iny ry anakako no. Izany kosa aloha dia tsy laviko e. Satria niteny taminareo aho hoe andeha ho any amin'ny zanako any Antroia bevoka be toa anao izao koa mantsy izy ihany. Dia izay no hidinako any ampiteraka sy ampifana azy ry kiala kely a. Ay tokoa moa nisy an'izay resaka izay. Mety amin'ity herinandro ity no andeko. Io ny trano dia ataovy izay mahatramana dia aza manany amin'izay ofany fa rehefa miverina dia alohanareo mitambatra izany. Izany ve ny fanarahanao sitraka vadiko? Voalazanao ka. Nanazava tamiko ny atondrianareo tsy niziko no nefa manana finoana fa tsy ho tanapolo akory ianareo. Zerika arakely eny ery tompoko. Misaotra anao mifiraritsoa. Tsary misy isaoranao izany anaka. Fa ilaozako angamba aloha ianao fa efa feno koa ty sinoko ty. Everiko fa maraina koa ny andro. Aika reniko nitory teto am-pandriana teto dia verivery saina rehefa taitra. Fa somba tokony hiala ato tsy misy atakandro ary izay dia ho aiza nefa. Ty tanàna ty sy ty fatra ty manontolo mihitsy mantsy no toa ohatry ny hafahafa. Izao na atoandro aza no mba matory makamakaina dia mbola misy an'izay manonofo ratsy ihany. Ty zanako ty dia nentiko aty ambavaloza ty marina. Ary tena misy olona ngika eo an-damosiko izao izany. Tsy nofo ve izany ilay nanaitra anahy teo? Henoko mihitsy ny fofinainy mipaka ny farahatiko. Izany fa tazominy amin'ny tanany manala ny tanako. Aleo mitsambikina miala angany eto amin'ity fandriny ity dia okendain'izany eto ka. Mama! Ary lasa izy teo. Kibo no nitahotra ny masoko dia
na tsy avy nisy rehefa nihiratra vehivavy maradratra be ohatra ny firafirain'ny biby. Tena ilay vehivavy teny an-dalana ihany iny, azoko antoka tanteraka izany. Tena voan'ny tambery-tany aho marina, fa telo ny tsinona izay nandalovako tamin'ireto tongontany anankiroa reto. Ny andro anefa ity efa mihariva ihany, efa mila tsy ahitana endrik'olona intsony. Vahiny aty nga ianao? Fa avaiza koa no nipoiranao teo? Variana loatra ianao dia tsy hitanao mihitsy ihany ny fanena taminao teoko. Ny fanena? Efa lasa lavidavitra no niverina nampy anao. Misaotra ary e, ka tsy izany fa tena very aho io, voan'ny tambery-tany ato anatin'ity aly ity. Azoko an-tsaina mihitsy. Hitanao eo amin'iretsy hazo iretsy? Ireo ankavia an-dalana ireo ve? Ireo mihitsy. Rehefa tonga eo ianao dia mijanona eo fa eo no misy lala-masaka mivily miankavia. Dia iny arahana mandra-pahatonga anao any amin'ilay fiangonana rava io. Tokoa. Eto vao tsaroako hoe misy an'ilay lala-masaka. Ka miasa saina be ho ahy ianao. Tena misaotra betsaka fa very taty angamba raha ohatra tsy mifanena taminao. Tsisy fisaorana re a. Dia mandeha hanaingana rehefa efa hilatsaka eny alina. Soa ihany fa mifanena tamin'ny sipy iny. Tsy azoko an-tsaina mihitsy mantsy hoe eto ilay fiviliana. Fa ohatran'ny nahatsapa fihetseham-po hafahafa izany tamin'ny resaka tamin'ity. Alahelo ve sa fanahiana? Tsy haiko fa atsapana mifanohatra amin'ny fifaliana sy hasambarana anaty aloha ny tsapako. Tsy mba mpahatsikahatra zavatra ohatr'izany amin'ny olona rehetra nefa fa teo vao tena henoko hoe misy zavatra mandindona ny saiko sy fanahy ao anatiko. Ny endriny koa moa toa manjonotry ny alahelo izany. Miezaka amintsika izy nefa hita be ny alahelo anatin'ny fijeriny. Itsy tokoa ilay fiangonana rava. Efa variana indray dia saika tsy hitako. Tonga ihany. Tena saika ratsy ny marina. Alipodiny ianao izany androandry ilay anako. Miandralisy. Tsy hitako mihitsy anjoro teo ianao. Fa ianao angamondreny ny nafatry ny sary an-trainao ka. Tena lasa lavitra loatra tokoa aloha ny saiko e. Maika eo anilam-badiko mantsy ihany tena marina. Efa nitaitaina mihitsy angamba izay aho. Ka mandeha anatohizony dia fa tsy hitazona anao mahatra akory ako no. Eny tompoko. Tafandriamandry ianao? Za tokoa ve no manao tandrefaka sa ny olona tia mihitsy ny tsy retsaika e? Mety hoe mitaky koa nefa ny areraha-batana sy areraha-tsaina ka eto izao dia lasa lavitra indray ny saiko hoe maninona no natao mifanalavitra ohatran'izao reto trano reto. Ny tranon'ilay ramatoabe sy lehibe hatrahanay moa izany e. Tsy mitambatra anaty fefiraiza ve ireo no mora raha maso kokoa. Tsy hanampiaretina andoha makafaka amin'ny fomba fisainan'ny olona any e. Izay tongavako any am-pandriana izao no mahamaika. Ahoana koa reto andiana alika mivandravandra manara-maso aho reto. Tsy mivovona mierina akory reto izy. Fa retsy koa ary kay misy. Amin'ny andaniny roa amin'ny lalana makatao trano mihitsy. Finona daholo ary izao e. Mino amin'izay ianao? Ionja. Fa ahoana dia mifanaitra e? Ohatray, ianao nefa kodikody amin'ny alehanao any ka manaitra anao ahoana? Finona izany ny ataonao rery ato amin'ny maizinato e. Maninona tsy mipetraka tsara ao an-trano? Endry ny fahatongavanao ako. Dia nanomboka ao avy. Androany ihany ka, satria taitra tampoka tamin'ny toromasoko aho teo dia ianao ny voadidin'ireo alika ireo no hitako. Inona? Dia ilay ramatoabe manao farahe sady mandrisika azy hamiraviranao. Anomboka andray koa ianao? Nisy olona ndray lalana taminao nga androany. Fa inona nga no
nahatonga anao an-tany an'izany? Ka alipodiana fotsiny ianao dia gaga. Tsy hitako izay mampivaloarika anao ohatra ny nahita mahatotoa amin'izany. Ary andao ohatra sao dia sy toraka tokoa nefa rany e. Ary enonao ve izany fofona manevitra be izany e? Antony afa tsy hijanonako tato koa izany ranomarina e. Tena voamaika miamidofaka any izany fon'izany ka tsy maintsy tadiavina izany dia sorina. Fatim-bola avy ve ohatra? Nefa mbola tsy nahita tamingana voalavo tatana dia indray mandeha aza. Iza koa no mba mandondom-baravarana aty vao maraina? Raha le ramatoa be iny mantsy ny antsoantso ny ataony eo fa tsy mandondona. Ho avy eo! Ahoana kay azafady? Soa mitady mpanampy nareo tompoko. Fiona no mahatonga anao nieritreretra hoe mila an'izany a? Ka indroa ianao izay no hitako teny an-tanàna dia nieritreritra hoe sahirana angamba ianao manao raharaha. Satria tokoa ve hoe bevoka? Tsy nizarina nangonaina an'izany aho ka tsy ataoko sakana tsy esana raha izay ity zazy ity. Nefa tsy maintsy hitady olona mifana ianao rehefa teraka. Manambady aho ka tsy hitanao eto fotsiny izy satria anasa mantsy. Ao re tompoko fa ilaiko nge zany azy zany e. Ao mba miangavy ka araky ny teneniko anao teo dia manambady aho. Ny trano anefa teritery ihany koa ka sao dia anahirana. Tsy maninona fa afaka mody ary rehefa vitako ny rarahako. Aza manahy ianao fa mety tsy fanena amiko mihitsy aza ny vadinaoko. Ay dia ahoana nefa ny karama amin'izany? Rehefa manaiky fotsiny ianao dia izay zava-dehibe ka ny karama atao re izay fanarahana. Ay raikitra ry izany e. Ary midira fa misy zavatra ilaiko anao sahady ato. Eny tompoko. Voalavo ve zany mamofona be engo zany? Tena tsy fantatro. Izany le ilaiko anao ka tsy samy ondrikondrika tsinona sao dia miakatra tositra tampoka ka hianjera rery tsisy paito. Aleo fa tadiaviko izay ka avy atao amin'ny sisiny ato mihitsy ngamby izany. Fa maninona nefa raha niendana ny gorodona eo amin'io faritra eo e. Tena avy eo mihitsy mantsy izany. Ka miandry izay fanapahan-kevitra fotsiny anie dia ataoko izay efa izay mihitsy moa no tao an-tsaikoko. Ay ndraso aloha ary misy matevitevina fampiasan'ny vadiko izay ato. Ty mino kosa fa mety ty mety. To fatim-biby. Faty tsaka ty madama. Saka bevoka be. Ohatray fa ahoana koa ny tenenana hoe bevoka io ka tsy lovy tsara nge ny kibony dia ho hitanao eo e. Eny tokoa saka mainty bevoka be. Ary nofatorana koa ka ny tongotra mantana ny vonovonoana sy napetraka tato a. Dia izy ary no nahavanina an'izao hoe ahoana ihany koa tsy nahenoana ihany io raha hoe tsy voamaly. Satria vao telo na efatrandro izay no nametrahana azy tatoko. Izany hoe nandritry ny fotoana efa nipetrahana itato ve? Voalazanao midika koa anefa izany hoe misy olona tafiditra ato a. Amin'ny fotoana ahitako anao eny an-tsena angamba ohatra. Mety hoe misy fandraisany tamin'ilay olona henoko tato an-trano iny ve izany ka Finona koa ny ataonao amin'ny tandohaliko eo an-joron-trano io? Io jereo dia no masonao mihitsy mahita amin'izay fa tsy hita tara e. Tsy azoko hoe naninona ny tranon'olona ny sombaina ohatra finona koa izany zavatra mamofona be izany ronja. Io ilay zavatra maimbentsika tato mahaliniko. Fatim-biby izany io. Dia ahoana ihany koa no nahatongavany tao? Ka izay indrindra no mampivala-ketraka ana eto e.
miezaka manome fanazavana amin'izao zavatra izao aho fa tsy mety mahita. Tsy azoko. Fatitsaka io Saka? Eno ako, saka mainty bebe voka. Dia nefa fantatrao tsara hoe iza ny olona mpilalao saka nifandray tamintsika teto amin'ity tanàna ity. Ho teneniko anio jary ve ny zavatra rehetra hitako? Fanontaniana faharoa, fifandrofian-javatra ve hoe samy be voka zasy io saka io? Aleo aloha sorona hiala ato fa hita foana ny valin'izany dia efa tena manepitra tsy azo ena ny tisika. Mangatsika tampoko izany vatako izany. Nefa dia tsy nisy rivotra nitsoka kely akory inge teo ny andro raha teo tsy hoe manjombona na manombaka norana. Marina tsy mitsangam-bola hatramin'ny dia lasa saina indray ianao Ohatray marina. Raha mba hitanao mantsy ny fidiridirin'ny masonao nijery ateo. Sanatria ohatra nahita angatra na matoto reniko. Nahoana kosa moa tsy ho taitra tsy henoko namindra akory ianao nefa henoko niteny tampoka avy any voako avy any. Azafady fa tsy izay velively ny tanjoko e. Tena izany raha tsy saika niongotra ny foko na ianao niteny teo. Ko raha tsy fo vita sonoa kosa ireny dia hoe iongotr'ongotra amin'ny tsisy dikany ohatr'izany Ianao marina fa mahalasa ny saiko tampoka ny firesahanao angareso matoto teo. Inona mahalasa sainanao an'izany? Ilay fijerinao niteny azy teo angamba ohatran'ny hoe tsy kisendrasendra izany nanonoanao an'ireo tenindreo. Misy fahamarinany ihany izany eritreritrao izany ka. Tsy azoko. Inona tianao ambara amin'izany? Satria malaza masika angatra ange ty faritra misy antsika ity. Tsy mba efa tsikaritra ao ihany ve nefa izany Fiza marina ary ity ziby ity lasa mampatahotra izany miresaka sy miray lalana aminy tsy tiako voan'ny tamberitany indray ianao efa io alohanao indray mantsy ilay sampanana. Aiway, eny tokoa. Tena tsy hitako indray io raha tsy nitairinao. Ka afaka mahazo fisaorana ary ve izaho Way, miala tsiny fa tsy nalala fomba tokoa. Tsisy tsiny ka. Rariny raha adinonao izany satria mbola ao anatin'ny atairana tanteraka ianao. Misaotra indrindra rehefa namonjy ahy ianao Fandroana izay. Sahady. Fa zavy ny diso fijery sa mba lasa miramirana izany ny endrikao. Tsy ohatran'ilay hitako voalohany io. Tsy diso fijery ianao ka. Mety hoe lasa tsy olom-baovao amiko intsony fotsiny ianao angamba ohatra. Na hoe misy zavatra mba nampiratra kely masoandrom-piainako. Za ve moa hananjoa isikotra izay tena marina amin'ireo? Ianao ihany no mahalala ny antony. Misampana neto ny lalantsika fa tonga raso indray ary. Ay tokoa moa. Fa mbola any aloha izany ianao no mody raha azoko tsara. Izay no tsy ahitanao afa-tsy amin'ity ampahan-dalana tiako satria hatreto ihany no mifanojo ny diantsika. Ena re, amin'ny manaraka indray izany. Mandra-piona fa tsy veloma. Engany mba tsy ho varimbarian'ny lavitra indray dia mba ho anjarako indray ny anatitra anao manaraka. Nerika izy dia nitsika rehefa ho divy teo amin'ilay kion-dalana tsy ahitako azy tsony. Azo ny an-tsaina angamba hoe nijanona nandinika azy nandeha ary tsy mba nentin'ny serana tao an-tsaiko ny anontany anarany izy koa nefa tsy mba nanontany fa andrasy hoe fandroana izay no nahitako azy tamin'ny lalana iny dia rehefa mandalo amin'ilay dongon-tany ireny foana no manaitra tampoka izy. Mahatsapa hery hafahafa izany foana nefa rehefa mandalo eo amin'ny toerana iny dia sanatria ve ka marina ny ahako. Fa nga mbola tsy matory foana ianao? Leo ary sitraka ianao ve tsy mahita hoe tsisy andro tsy nitrangan'ny zavatra hafahafa tamintsika teto dia mandra-pahoviana nefa ny ainana an'izao. Malahelo milaza aminao fa tsy hananako valy izany fanontanianao izany. Fa mihina hoe manana lalakivoahana efa mba nomanina ialantsika amin'izao ianao sady tena hiandry izay hidonany eto ve? Hiandry izay hidonany ahoana moa fa tsy azoko. Dia tena tsy azonao tokoa ve hoe ity zazy ity no andrasany ity zavatra manakorotana antsika ity ato e? Onja. Sy nanao ve ny hamela azy
ahita masoandro eto amin'ity toerana nanjaka ny aiziny ity. Ny olana dia mandamoaka daholo izay ataoko rehetra hatramin'izao. Misy fotoana tena efa hoe eo am-pelantanak'izao ny fahombiazana nefa dia votsitra tsy ahoana io. Ka raha mialeto ohatra ny fomba natongavana teto nefa dia maninona e? Inona no tianao ambara amin'izany? Manao mokondoha fotsiny ko, tsy miandry an'izay ho ampitso, tsy manisan'izay antanana fa tonga dia eto ary atokotro. Efa nieritreretiko mihitsy izay fa ho babeko izany ty ianao sa ataoko atsangory. Andriamanitra, sanatarako marina nahitanao nandinika anaty eo. Fa maninona koa izao raha mba miteny rehefa tonga fa tsy mijajirika be mivandrafandra ohatran'io ka. Miala tsiny rehefa noeveriko enao ny nidirako teo e. Ka za aza mba gagako, tokony hoeniko mihitsy mantsy na nokafanao ny varavara tapaka aza. Miasa saina loatra angamba ianao madama, dia tsy nahatsikaritra firy izay zavatra miseho manodidina. Ny fiasan-tsaina ve moa tsy efa hita misoritra eny amin'ny andriny e? Fa na izany aza voamaika ireny manery aho mailo sy mikody amin'izay miseho. Fa misy zavatra tiako tenenina aminao tokoa ahy. Zavatra inona? Lazao fa izany koa ve dia rany? Ka hitanao, mahasadaikatra anahy ihany ny lazan'izany aminao koa. Tsy azoko. Fa nga zavatra saripady be mihitsy. Ka lazao ary finna ny olanao amin'izany e. Zao ary hitanao, tsy tian'ny fanahy ratsy ny zazakely ohatran'izao re. Hanomboka indray koa mantsy nareo amin'ity fidikidirana ny fiainan-janako ity a. Aleo ary fa tsy teny ninona intsony ahy e. Raha ohatra ka mahasositra amin'ny madama. Efa niteny ianao dia fitahoatra amin'ny farany. Na dia tsoroka aminao aza hoe tsy mahatokololo mihitsy ny zavatra miseho eto. Niasoanao no tenenako ka izany raha teo no natongavako niona taminao. Dia hazavao ary ny tianao tenenina amin'ilay resaka fanahy ratsy teo e. Ka tsy tia zaza ho ary eny. Ny fanahy ratsy izany na ny olona mampiasa ny herin'ny maizina. Ny mpamosavy sy ny mpilalao-ody moa izany. Izay indrindra. Olona marefo sy tsy mahavita miaro tena foana matetika no ararotiny ireny. Olona ao anatin'ny alahelo lalina na trapahoriana. Izany mahatonga ny mpamosavy misangy fasana sy miôdiôdy amin'ny trano iandrasam-paty ireny ohatra e. Dia inona tiana ho lazaina amiko amin'izany? Inona ny ifandraisan'ny zanako sy ny zanako? Tiako mailo fotsiny ianao ka dia soroka loza ihany koa raha misy azo atao ihany. Tsy mahatokololo koa ty Elodie ity ka tsy haiko fa ohatrany hafahafa izany ny fijeriny. Tampoka foana koa moa nahitako azy fa tsy mety endriko mihitsy ny fahatongavany eto akaiko. Asainao mailo dia atomboko aminao tokoa moa izany fitandremana izanyko. Ka tsy alika ve izany tafiditra ato an-trano izany? Alika mihitsy ka ary tsy mba iray akory izy angamba fa telo aman'efatra mihitsy rakely. Andriamanitra, fanitsy amin'ny tara-devolana indray dia io hitako mandinika eto akaiky ny fandriana io. Sitraka mampiavaka tsy azo tsogoana mihitsy nefa dia tsy mety taitra. Izany indray ilay mandehandeha ohatra nanaraka azy ilay alika be dia be teo. Sitraka voaza fa misy zavatra tafiditra ato an-tranontsika. Na zavatra inona ry onja fa akopio ny maso dia matorika. Izany voaka injery an'izany any an-tokotany any rehefa tsy hanao ny andraikitra ao ianao a. Nareo koa rangamba ny mba filinina tsy mba azonao an-tsaina mihitsy ve ny arerahako e. Lanjo, inona daholo koa reto dia tongotra eraky ny trano reto? Tsy lovy amin'ilay jiro fanao am-paosy eo andoham-pandrinanao eo e. Tena raha reo ry onja. Dia tongotra feno raha mandeha makany any efitra ilany any. Fa hitsangana ho aiza izany ianao io e. Anaraka izay farany ireo aka. Ijery sao dia mbola tratrako any efitra ilanao ny olona nanao andreo. Sitraka
fantatrao ve fa ny olona nanao zavatra tsy hateverana ohatranao izao foana no maty ao anatin'ireny filma horereny e zany izy hoe filmako angano mba za ianao koa nga moa azoko tenenina fa mandehana rehefa izay ny tianao hoe tsy handeha lavitra koa moa afa anidy mivaravarana fotsiny ange voaka an'le olona ary afeza koa izany feo ngongona eniko izany tena miamanatony izany dia mienjana be tsy vitako ahetsika ny tenako rehetra tsy afaka misokatra iantso vonjy amisitraka kory ny vavako mba efa nifantrarinao ve ny tantarany tanàna ity talohan'ny tonatrinananareo taty tena feo an'ilay ramatoa iny izany eniko izany fa lasa izary sitraka teo tsy ahatra fa azamanahy ianao ka mandalo mitridika ny zazakely fotsiny no ataoko eto izay mitsady sirika be ao tongo-pandriana io manome lamosina ny azavany dia volana fanivelana izy dia tsy hita ny endriny fa le ramatoa be nefa no hitako vehivavy tanora lava volo be fa tsy le ramatoa ka tadidiko tsara ny paoziny ny ndralisy ny alina voalohany nahatany azy teo le izy nijoro tao ambadiky ny varavarana iny fa tsy izy io ka iza nefa tsy le vehivavy maratra be misehoseho amiko iny koa mantsy fa mihitsy ny zavatra tsy fako rehefa eloelo manodidina anahy ionja hoa ohatray finona koa tia mahazo anao marina mafy tsy ohatry ny olona mihetsika retiny ity izy miakatra amin'ny masony dia mikaintola daholo ny tongotra aman-tanany ionja ataoko ahoana re ianao hoe tsy mba mahay izay tokony atao amin'ny toejavatra ohatran'izao akory ionja iny koa izay fa manomboka miverina ny saina sitraka tena ianao tokoa ve io endre azaty ary aza mihetsika mahery aloha so tsy mety amin'ny zazakely ka ela be viatsy natsiaro tena tato folo minitra teo angamba fa inona aloha no nahazo anao teo eto mandositra mialeto asitraka raha tiana ho velona sasy ny zanatsika efa niteny azany tamiko ianao dia efa tena mitady hevitra nge hafa tsy mipetra-potsiny dia taiza izany ianao no ela be teo ka angatsy hoe hatreo ambaravarana fotsiny dray tena hatreo ambaravarana fotsiny mihitsy dia miverina satria ro tazantsika ireo ihany no misy an'ireo dia tongotra ireo tsingefana izany ilay olona nivoaka any ivelany any dia tsy haiko rery onja tsy haiko hoe tsy mivoaka akory ve izany izy satria na ny varavarana aza tsy nisy nipika izay angamany tena marina tsy nivoaka izy fa nanao izay ilanao teto amiko fotsiny tsy azoko fa atao resa lahatra be mihitsy ianao milaza an'izany finona ho ny hitanao teo nahita vehivavy nijoro teo atongo-pandriana teo inona izany ho vehivavy ohatrany ahoana sa le lazainao fa miseho aminao foana iny any mbola tsy fahitako izay raizay ka izany hoe misy karazan'olona roa-mipoitra aminao izany amin'izao fa mialohan'ny nahitako any olohany efa dia nahenony feo an'ny ndralisinao iny dia hoe ahoana ozy izy avela ho any aloha izany ao atory fa mbola alina izao andro izao ka maninona raha voaizina nresaka dia matory avy eo anam-potoana hamantarana ny marina foantsika izao aloha mila manangona hiretrehana izay mbola iseho rehetra eto tena efa alohalika kosa ny ranom-barira izao ka ato any efitra fandriana mihitsy ve no efa hatafidiran'ny alika sy olona mandehandeha ohatran'izao fa mba lasa ihany tokoa nefa ny saiko hoe na marina moa izany ny fantatra momba nyity tanàna ity fa tokony fantariko ve anefa izany ny olona rehetra mitady vola io ve manao fanadihadiana mialoha ohatran'izany daholo nahoana moa izany tsy tokony ho fantarinao ka aza faly amin'ny metsiny ahy ianao ry onja aiza ho aiza amin'izany le hoe manome tsiny
ka raha nahabozokoa may ve nitrano tsy navoakako ny entana ary dia mbola veriko aminao ihany efa niala nenina nitady hevitra ampivoarana ny fiainantsika tsy rary ny verana rarotiko izay anjara omeny ny vitana azadinoana nefa fa misy ary tsy maningana ny atao hoe anjara ratsy somokotra iry ilay raha matoby ety mamahana nyreto sakany sady fampiresahana ohatran'ny olona mihitsy izy izany manao any ianao bebe ary mba tafody aloha ianao izany ryanaka ay tsy tratra ny olona mivinjena dia nody zany ve fa teny efa zatra be anao kosa reto saky reto za kosa ngery le anaka no mba sakaizany eto hoe mba mpamakana sy mpiresaka aminy tono dia mba tena azo ambe hono izany ny zavatra lazainao aminy le kely ty vao mialy ary atsinona dia mahita anao miresaka amin'ireo saky ireo ko fenao ve mihevitra hoe ny olombelona ihany no mahazo miresaka sy mahay mitenika dinio amin'ny masony tsirairay angereo saky ireo hoe dinio telo segondra na mihoatra fotsiny ny tsirairay aminy dia ho hitanao tokoa inona ry izany zavatra tsapako tao ampijerena ny saka ray iny izany aza gaga fa tsy vo ianao ny voalohany natsapany toy izaoko le kely ty fa ahoana izany nanaovan'ireo saka ireo an'izany ehetry ireo ihany anefa ny manao an'izany da tsika olombelona aza dia mahalana vao mandinika ny fihetsiky ny zavaboary ary aloha mialainga aneto fa soa no nofo ratsy an'reto any anaty torimaso ga angatadalana angamba aloha ary bebe reratreraka raha teo moako andraho ary anako makipamangy ao amin'izy mianaka aho iany re bebe palahelo any mahita anao miady saina ohatran'izao sitraka angady hita be mihitsy vadinao nge mbola tsy nahita ny endrika ao reraka sikivy ohatran'izao niny nadina trehantsika tany Antananarivo satria izao aho vao hoe manany amin'ny anao sy ny zanatsika izany manenjika koa nefa nyeritreritra tsy ankilany ny amin'ny enina moa izay hoe tahak'izay narahako ny teninao tsy akaty amin'ity toerana ity esory ao an-tsainao ny fanamelohan-tena ohatran'izany avy indray ilay heritsaina sy fanantenana miredaredana lalako anao iny le atsotsoana matetika hoe finonom-poana ve fa avatsy ambina angamba renika izany indray moa izy io miraikitra ao an-tsaiko ilay fomba fitenina hoe izay tokony hiseho no miseho hoe rehefa vitanao alaina sary an-tsaina hitan'ny masom-panahynao dia azonao atao ho hitan'ny masony nofo avadika ho azy sapaitanana manontany tena ankehitriny hoe tena nonoko ve ireny rehetra ireny sa nytereko marina tamiko fotsiny fombola ny lamindamina ny fiainako ilazako zavatra iray mampitombo kely finoko ianao zavatra inona ke hoe lasa ihany le raha matoby endozy iny arak'ilay lazainy tamiko sy taminao hoe ampiteraka ny zanany any Antsohihy leny ralisy ve ty raha matoby lazainao ty eno ako hitako mihitsy nanodiny ny trano sy nitondran'ny etakely nandeha omaly maraina izay hitanao nitondra entana izy fa tsy midika izany hoe nilozany ny tranony ohatray lasa aho fa avan'izao nanao veloma tamiko sy niteny hoe hamonjy taxi borosy andeha dia malahelo aho anefa milaza aminao fa vao avy ny resaka tamin'ny mihitsy aho io tsy nitombony izany ka satria mbola nandalo teo androany nandeha ny antsena dia midisoma tsara ny tranony hafahafa indray koa izany ka fa tokoa vao tonga saina hoe nataony aiza daholo moa izany reny sakany ireny tsy nahita na dia tamingany taontsony amatsy androany tsy te hanizingizana aminao aho hoe mbola ao izy sy ny sakany hoe hitanao vao izao ve eno hatray mba ialana amin'ny ahy dia andao mihitsy porofotsika any izao izay angamba ny mety inona moa ny olana raha izay no ialana amin'ny fisalasalana sy araka ny teninao dia diolakile ihany ary ny tranona izany aza tena tsisy olona tokoa ato na ny saka rehetra aza nanjavina tsy hita dia izay ngeny mahagagana aminao milaza ny resaka taminy teo dia raha lasa nefa izy dia nataonay zary ny saka
eo indrindritsika izao kay maharary asa ny kiboko izany. Ionja fa naninona tampoka teo koa tianao? Tsy haiko fa kay mitsipatsipaka oatra mitady lalana izany ny zaza atao kiboko. Hiany tokoa, jerety ianao raha tsy mivaja jijikiny ny ajemboana tampoka teo. Kay eto miala eto asitraka aingana ianao ka mamikiramo ary dia andao hiverina any an-trano e. Marina mafy tira ho tongako antsony kay. Dia rehetra efa manomboka mitangorona manaraka ny ny andihana alika. Inona daholo ireny dihany izao hoe. Aza mitaretrretra kory fa alaivo izay zavatra tena ilainareo dia mialahy eto e. Fa inona koa ny ataonao eto? Kay voainy trano dia avoay fotsiny le sakosy kely misy lamba ao kia. Madama. Fa mifankafantatra angahy ianao sy olona io ry Ionja? Tantara lava be ny amin'izany fa andao aloha izay lany eto aingana no atao. Ka sao mba hiala eto dia hiditra ny andavaky ny liona tsinonako? Lavaky ny liona very sitraka misy ohatran'ity toerana hafahafa nytonatonanantsika ity dia gaga tia lasa manadiny ny fahamailona koa. Ty le sakosy dia andao aingana aloha fa sao dia tratra lentina ianareo ka ho sahirana e. Andraso mihitsy aloha ka. Iza marina aloha izany ianao dia hoentinao aiza izay? Mitady asa teto amiko izy iray volana latsaka kely izay. Zaho moa efa nanomboka sahirana tamin'ny kiboko dia nanaiky nandray azy. Ka efa ho ray volana izany ianao no nialokaloka tato ambanin'ny tafotrango tato. Dia 4 volana talohan'izay izany ianao no fa niodody manodidina. Ramsea, tianao velona ve ny vadinao sy ny zanakao e? Ohatray, no izany anton'izany indrindra moa tsy maharototra anaraka anao io. Fa tsy azoko ilay izy hoe mihodihody manodidina anao. Satria tsy voazao ny onako tamin'ny olona io ry Ionja. Fa taiza koa mifankafantatra izany nareo? Raha izay fotoana laninareo nanatsafana teto izay efa tafavoaka ny tanàna angamitsika. Jereo nefa efa manomboka mandrorona indray ny andro e. Tsy fantatro izay fomba nifankafantaranareo tany fa ny masaka tsy haiko aloha izao dia mila miala lavitra n'ity tanàna ity. Ary akina ny ainareo anefa izany e. Dia hoentinao aiza nefa izay ataoko aloha izay atafavoaka anareo eto e. Rehefa tonga any amin'ny lalam-pirenena nareo dia manakana fiara izay mandalo. Mbola tsy azo antoka akory ny avonjanareo noho izany satria raha tsy tafalatsaka amin'ilay tetezana manaraka ny faritra Analamanga amin'ity faritra ity nareo dia mialohan'ny volana miposaka dia ho ratsy ny raharaha. Andao atomboka ny dia fa tsy andany fotoana eto ka. Ny kiboko raha teo efa mila tsy ho zakako ato ka. Ka na mbola araina sa ve ny andro ho tonga any amin'ny lala? Misy lala mahitsy eo aloha kely ny sampanana fisarahako aminao iny ka. Ahoana tsara? Andro fahadimy zato farany. Eto ilay sampanana. Dia eto ihany koa ny fetra farany azoko hitariana anareo e. Tsy afaka mivoaka amin'ity faritra ity mantsy Tsy azoko fa maninona? Izany ve dia mbola mila hazavaina be aminao ihany e? Ianao izany mahazo ny dikan'izany. Efa fatapatatro talohan'ny androany ihany hoe inona ny ao ambadika izao. ny atero ny fotoana azonareo ialana eto e. Fa mialohan'ny andazako anareo nefa dia mazavaiko aminareo ny zava-misy marina eto amin'ity faritra ity. Ka eto ary ny teninao fa mihainao anazy Mpamosavy koizana aty amin'ny faritra aty ilay ramatoa be nresaka taminareo iny. Hitanao izany? Izany ny antony ny ataon'ny olona tamin'ny madamy Ionja tao an-tanàna e. Anton'ireo ny endrika vinitra na mivara-ontsana nijeren'ny olona nareo teto. Matahotra ny findran'ny ozona efa mitatao aminao mantsy ny rehetra e. Ozona ahoana moa izany fa tsy azoko. Oviana ary iza ny nanozona ny vadiko? Tsy dia hoe izy mivantana akory ny andefany izany ka. Fa nanozona nyity tanàna sy faritra ity ilay ramatoa be iny 7 taona lasa izay. Dia hoe ahoana hono zanozona izany ka
mbola tsy mety azoko hoe inona koa ny ifandraisako amin'ny zavatra niseho fitoana lasa. Ka ahoana moa nahazoanao azy raha tapahana ohatr'izany foana ny resany e? Eny ary toy izy ny teninao fa mihaino anao a. nanozona ny difaritio a izy tamin'izay hoe tsy isy zaza hitomantsony eto a dia tsy isy zaza teraka tsony mihitsy ka ahitany masoandro miposaka indro misesy. Andriamanitro, izany dia noho ny fahafatesan'ny zanany vavitokany rehefa tsy nisy namotrano tamin'ny alina izy ka niviravirain'ny alika pirenireny. dia izay izany nahitako andreny alika be dia be reny raha izany. bevoka efa niandriandro koa io zanany io tamin'izay. Ay moa izany ka efa maty ilay zanany lazainy andehanany any Antsohihy io. Voalazanao tsy naleviny anefa ny razana fa navelany tsotra teo am-pandriana mandra-pitsany nofony. Tao amin'io efitra fandrenanareo indrindra moa no nametrahany azoko. dia izay koa izany ny antony nahatsapako foana hoe misy olo-kafa miaraka tamiko tao. Efa hitako teo am-pandriana mihitsy aza moa io vehivavy maratra be lazainy io. Farany angamba mialohan'ny tena hisarahako aminareo a mandeha dia mandeha ny fotoana mantsy. Saka ohatran'ny saka rehetra ny hitanareo tao amin'ireny. Fa saka divy sanatria saka ary Olona angamba marimarina kokoa. Olona? Olona iza? Ny zaza efa matiny teo amin'io tanàna io e, sy ny tanàna rehetra manodidina moa izany. Inona? Dia tsy maintsy nanontananareo aho hoe lasaiza izany ireny saka ireny rehefa nilaoza ny tranony. Izay indrindra ny fanontaniana nanitikitika. Nanjavona fotsiny tsotro izao ka tsy tena nisy an'ireny teo raha ny marina fa toy niangatra miseho taminareo fotsiny. Maika miorona ny hodi-dohako mihaino an'izany zavatra tantarainao izany ka. Ampy angamba izay fa aleo izay andeha atoroanay fotsiny hoe aiza ny lalana manitsy izany. Rehefa tafodiny eo amin'ilay kion-dalana nirehako iny ianao dia ahita lozoka raha ohatra kirehitra izay. Ataovy izay isisianareo ao aloha ao ambadiky ny lalam-pirenena iny. Tandremo anefa fa tsy hamelanareo afaka moramora iny olona iny a. Tsy voanareo ny tongako teto nefa hitanareo angamba hoe firy reny saka tao amin'ireny. Zay fa mandehana amin'izay efa izany draiko mihamanaton'izany koa izy. Sitraka io manenjika antsika tokoa ngely raha matobe. Ianao anefa ty sara raha hafa mamindra amin'ny kibonao marary. Mino fa itsy aloha itsy izany lozoka lasainy elôty izany. Marina mafy raha ho tonga eny akorontsika dia tratran'io. Dia ahoana izany ny atao ary? Mandehana tohizo ny lalanao fa zaho ezaka hitazona an'io eto. Fa ianao ve adary? Mandehana ho fa azy ilozanao miady hevitranoko eo indray e. Raha omena safidy dia aleoko izany tavela eto fa tsy nareo mianaka. Eny ary miandry anao ambadika eo azy izany. Azandrasana fa tonga dia mandehana raha vetrany dia mahita fiara mandalo ianao. Ahoana ireny amelako anao rery aty ry sitraka? Aza manany amiko fa izay fialina sanantsika efa tohany. Sitraka. Raha sanatria fotsiny hoe izao ny fotoana farana hitanao ahy dia atao vatany sorona ataoko teto. Ataovy tsapany hoe ny setrako fahafatesana ny fitiavako azy. Ny fitiavako anao henoko. Sitraka, inona tsomony mamy fiainana raha ianao tsy ho eto anilanay e. Ataoko ahoana ny anakibo masoko atory amin'ny alina raha. Mandeha amin'izay so hiaro vady eto sika. Miala tsiny akisheria. Tsy tokony ho ankiry-biby ny tatolosa taty ihany inona tsy fiseny. Eny ary fa lasa miandro ny fahatongavanao any amin'izay toerana azo antoka izany. Fa mitetika ny ho aiza moa izany rehetra ianareo. Zaho mba saika hametraka an'izany fantany izany aminao e. Dia mihevitra ve ianao fa havita ninina amiko raha izay iny azo eny an-tananao iny? Fomba tokana ihany ny ahitana ny valiny izany e. Sery kely. Tafiditra soa tsara ao amin'ilay lozoko io. Sady ihany koa nefa ny zava-dehibe. Manosoa ianao raha hitady pirofo ahy e. Ka mitady izany. Tsy mpanodavitana ny tiana dia
jajirika be ohatry ny olona mbola tanora izy. Tsy voaenareo nanandrana ny ala teto ry le kely a, fa mbola tsy nisy nadera anankiray aza tafavoaka velona treto. Miazakazaka mafy atsaka ety amiko izy. Andriamanitra apio misy fiara manantony iny leo tonga dia sakanana fo mandalo eto fa sao dia very faponina amin'ny tanàna manodidina dia sanatria ve mbola tsy tonga eto sitraka mandra-pahandalona iny ny tena fanontaniana azy angamba dia hoe ho tafavoaka velao ve izy. Manao ahoana tompoko mba fonjeo rehefa tratra riva rery amin'ity lalay mandra-pahita tanàna ny alohany fotsiny miangavy re tompoko. Aleo angamba eto no hitana fa tsy maninona eo amin'ny trano fotsifotsy somary lehibe io azoko antoka fa tsy maintsy eto amin'ity tanàna ity izy no hitady ary efa tafavoaka any. Eto mantsy no akaiky indrindra amin'ilay tetezana ny tenen'ny Elodie. Avitra aloha izay mianaka miandra ny ahatongavan'ny sitraka sisa dia mitady hevitra hikarana. Ary aleo maka sisiny etsy ambany lavarangana etsy fa verina marary be indray koa izany kiboko izany. Aizary izy amin'izao olo izao tena ohatran'ny maizina daholo izay jerena rehetra. Iny koa izay fa misy fiara manantona ka azoko antoka fa ao anatin'iny sitraka. Ry lanitra fa tolera matoa be midina izy dia mitsikitsiky be manantona ety amiko. Dia tena mihevitra ve ianao hoe ho afabela amiko io rikala kely? Foana re tompoko avelao andefa mila ny zanako. Ny tsy fantatrao dia i Elodie le zanako vaviny resahako taminareo. Inona? Zany hoa fandrika nanasarahana anareo fotsiny le resaka lozoka sy ny sisa rehetra. Ary midaboaka ko an'io zazy io ao akibonao io angana. Antsia tsy mesory ianao aza manakaka anahy akory tsy avelako lasanao izany ny zanako mesora hoa. Angana rikala kely a. Andriamanitra nanonofoka ia resy tory teto dia nanofo ratsy be ary iza koa io olona mitsajirika anaty maizina io tanjona izy izany. Eny fa manantona anahy. Aza matahotra fa za ihany ty rionja. Sitraka tena ianao tokoa ve io? Eno za ty mitsangana dia andao ialy eto. Fa ahoana nahatafavoanao tamin'iny toerana iny? Tsy nahatafa hetsika fo nikasihan'ilay ramatoa be. Avy eo tsy nahatsiaro tena intsony. I Elodie nanantona avy eo an-damosiny ny sary hitako farany. Ka iny ange hono ilay zanany eny izay no azoko no voateo. Raha tamin'ilay vehivavy mivonony fotsiny izy ka. Mivonony? Mitombina ihany izany ny eritreritro hoe voalazanao tsy olombelona fa matotoy mifanerasera tamintsika iny. Na izy moa izany raha iny an'ralisy e. Matotokoa ve iny ramatoa be iny? Izay no natonga ny olona nandositra antsika rionja. Tsy nisy nahita azy iny hafa-tsy tsika mantsy. Nanjary nampahoran'ny olona koa ny miresaka amin'ny vehivavy be fokana ole hoe tantara nahafatany zanaky ny ramatoa be iny. Fa tena marina izany ireny zavatra nitantarain'ny Elodie tamintsika ireny. Marina daholo ireny. Adininy fotsiny milaza hoe maty nanato tena tao amin'ny efitrano fandriana ilay ramatoa be tao aoriana nanozonany an'ilay tanàna. Dia ahoana izany ny ilanao tany hoa isany nanavitra anao raha hoe efa tsy nahatsiaro teny izany ianao ka. Efa niatona tamin'ny tady ary efa miverina ny saiko dia Elodie nanaito sy namahafatorako. Fa tsy teo izany ilay ramatoa be iny. Mbola nialanenina nanenjika anao izy dia nifatorany fotsiny aka. Lalana hafa lavitra kokoa no nitondrany Elodie avy eo. Izay no nahatratra ohatran'izao. Ary andao dia hiala eto tsy misy atakandro raha izany ka.
dia tsy andry ny andro maraina akory ve? Tena tsy tafany tombony eto ho raha raintsony kosa ka aleo miatrika ny alina eraka ity lalana ity. Iany re avy mamikirangoko fa mbola lavitra ny lalantsika mody. Tantarakomana. Malagasy FM nanan'olitra ho anao teo Masika angatra. tantara no soratan'ny Jean Flavien. ireto avy no nanome aina ny tantara. Iana Tantely sy Ngolapity Niaraka tamin'ny Naljao. Masika angatra. Nandray fotsiny ny indrindra lafiny teknika Fonandry nanatontosi Lotsy Pena